Koa dao zanagasikara rehetrarehetra dia voatsara ny miranareo. Tena kely loatra le latako dia misaraka aminahako daholo izay sipako rehetrarehetra. Dia izay aloha dia mbola kilalao zany ny ao anatin'ny sain'elahy satria tsinona ilay latakafo ve mampatonga le vehivavy miala sa elahy le hoe tia milely loatra, milely elahy dia azo mahazo fory anankiray dia lasa elahy miova vehivavy anankiray. Izay le tena izy. Variana elahy manao fiainana sy manalasa fa tsy mitsinjo ny ao aoriana dia lazainy elahy fa ilay vehivavy no misaraka. Nefa elahy no tsy mitsinjo ilay lataka. Inona ary izany no tokony atao mba hitazomana elahy vehivavy? Ajao aloha ilay vehivavy. Manao lalakitakisoa angely isany. Mahazo lavaka anankiray za androany dia mahafinaritra ilay izy dia ovaina lavaka anankiray indray rapitso. Satria tsinona efa lany tsiro, mody avy ny revina nalaza nareo. Izay ilay hoe lalakitakisoa. Dia tsy mahazo tsiro ny elahy satria tsinona reraka ilay lataka, ny vola lany, ny fotoana koa lany. Inona no atao mba hitazomana vehivavy? Ajao aloha ilay vehivavy. Ankafizo ny vehivavy anankiray. Ambonin'izay koa elahy tsy ho lany vola. Misolo vehivavy angela dia lany vola ihany koa satria vehivavy raha miaraka amin'alahy tsy maintsy mila vola e. Raha tena tia any elahy ilay vehivavy voalohany aloha dia tsy resaka leliny ao anatin'ny sainareo roa fa mitsinjo ny ho avy. Mitsinjo ny ho avin'ilay olon-tiana ve elahy? Tsinjovy ny ho aviny ary. Tsinjovy ihany koa ny ho avinareo roa satria tsy androany ihany ny fiainana. Afaka milely foana. Ampiasainy kapoty rehefa milely. Fa tsy ny hoe fohy loatra dia tsy mety, lava loatra dia tsy mety. Ny habean'ny lataky ny lehilahy malagasy dia efa natokana ho an'ny vehivavy malagasy atonony io. Fa tsisy an'izany fohy loatra na lava loatra izany na bota loatra na lava marotsaka kely. Tsy maro an'izany. Dia inona no atao hitazomana anazy? Ajao izy. Omeo fitiavana izy. Miasahy elahy tsara. Vitany elahy ny asa tsara avy eo, maka vady elahy, miady anareo roa avy eo. Inona no atao ary mba ho lasa lehilahy romantika e? Satria izay mbola tsy ampy ao amin'ny lisana. Rehefa mihaona nareo, bonjour kipiso, mifanorona kely aloha dia efa mihinan kely. Elabe antsika izay tsy tafahoana. Nanao ny journée andry? Dia milamina tsara kely efa ahoana lesy? Mahatsiaro andry fotsiny zaho. Izay aloha ny fihetsikareo roa mbola ampisipa ianareo roa. Mitombo tsikelikely eo ihany ilay fahalalana sy fifankazarana rehefa any aoriana. Fa aza maika loatra. Elahy izao dia anisan'ilay lehilahy anisan'ny hoe manalasa. Fa tsy anisan'ny lehilahy hoe vonona ity vehivavy. Rehefa vonona ity vehivavy elahy dia anankiray hajaina, iny tiavina, iny ankafizina ary manana tanjona matotra sy tanjona mandinika ny ho avy miaraka amin'ny vehivavy iny. Dia hotan'ny elahy fa ho tamana izy. Fa raha mbola manalaza elahy, izy koa manalaza, dia inona izany? Tsy ho tafavoaka izany mihitsy ianareo na hiova vehivavy be dia be eo ary elahy. Ny eo ihany ny eo. Resaka lelo no mahafinaritra anareo roa. Mankasitraka tompoko.